ny maro amintsika mba tsy ilazana hoe isika rehetra dia mivavaka ho amin'ny tombontsoa antsika sy amin'izay metimety amintsika ihany. Isika ve no te hanamboatra ny tenin'Andriamanitra sa tokony isika no mila manetry tena ho amboara ny tenin'Andriamanitra ka ho volavolaina isan'andro hitovy endrika aminy? Marina fa miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mangataha dia homena ianareo, mitadiavo dia ahita ianareo, tondongy dia voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary angatahany hazan-drano no hanome azy mena rano? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka avaha ny irainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Enoy ary jereo tsara fa ho Jesosy. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka avaha ny irainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Izany hoe tsy izay rehetra tiantsika angatahana no azontsika avy amin'Andriamanitra, fa izay zava-tsoa araka ny sitrapony no omeny, ary omeny izay mahasoa antsika amin'ny fotoana hita ny fa mety hanomezana izany ho antsika. Koa raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra kanefa terenao hitranga, ary rehefa mitranga amin'ny fiainanao dia hita fa tena ankasitrananao indrindra izany, dia tsarovy fa filana izay taratra ny mbola mahasakaizan'izao tontolo izao miasa ao anatinao no mampisy izany, ary saromanao fatratra amin'ny hoe fitahian'Andriamanitra tonga amiko izao sy ny sisa. Nefa izany tokoa va ilay izay ny teniny hany ka tonga mpanohatra manohatra izay mijoro manambara marina ny tena voalazan'Andriamanitra, satria tady kitikitika ilay faharetanao manokana ho tombontsoanao tsy inona ka. Nefa ny tsy fantatrao dia Andriamanitra mivantana mihitsy ilay toerinao, satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Tsy ho ve izy hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Ry mpisintaka mijangatsanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fitsakazana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitohiriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarotam-piaro, nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Ka hoy izy, Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ka dia manekihana ianareo, ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ary ataovy madio ny fonareo, ry mpiroha saina. Manetry tena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Amen.